Ampiala mijoro vonina mahery elaela zay tsika tsy nitafa elaela tsy niresaka de andeha iverenatsika ndray fa ny ampiala mijoro inge tsy mianina hoe mitady asa ho an'ny vehivavy fotsiny de manao zay ananany vola de hoe rehefa manokatra mipoketra ny vehivavy de misy vola zay mivoaka ao tsy zay ihany ny andraikitry ny ampiala mijoro fa be de be ny andraikitry ny ampiala mijoro ny tena marina aloha de tsy jerena fotsiny reo ampialareo tsy jerena fotsiny reo ampialareo hoe tsisy fikarakarana fa eo amin'ny sehatra ny fikolokoloana ny apela mihitsy eo ny fampianarana ny apela anao fanabeazanaiza mba tsy abe loatra ny zaza teraka eo ihany koa fikolokoloana maso satria ny maso tsy de eritreretin'ny olona loatra hoe misy aretina na mety isy aretina nefa zavatra tsy tsapan'ny olona mahajamba ny tsy fijerevana na fikolokoloana maso zay no nahatonga anay ampialanjoro tonga de nanao amin'ny mahatompona andraikitra voalohany na filo na norona zany apela mijoro zany hoe andeha reto vehivavy reto ho karakaraina amin'ny masony de natao ny fizahana maimaim-poana ny zany vehivavy zany sy ny zanaka ny vady aman-janany afaka natao daholo zany satria natao hoe inona ny tokony atao inona ary zany natao hoe olona manjatony izy satria 3 andro misesy de nandray 100 isan'andro zahay de hoe inona ary zany ny atao ny tonga ny dokotera nanantona aloha taty amin'ny école Pétinia de nanantony izy de ireo mpiaramiasa zany reo mpiaramiasa de nanantony izy de nanao ny andraikiny nanao ny adidiny nanao ny fitsaboana zany ny fizahana ny maso fanondrona hoe tia ny fanafody tokony atao amin'ny masonao na ohatran'izao na ohatran'izao aveo koa izy mbola manoro ara-dalàna tsara ny tokony fikojakojana ny maso de efa atorony avokoa zany rehetrarehetra zany ny Institut de la Vision moa toeram-pitsaboana maso ny fomba anankiray iantsonanay moa hoe hôpitaly maso zany hoe maso rano fotsiny zany no tsaboana ato zany misy dokotera maromaro zay ato raha ny totalin'ny dokotera mitsabo maso ato zay spécialiste daholo misy moa sasany mbola andalam-piofanana 8 zany no totalinay ato mandray olona tsaboana maso anjato ny isan'andro ary zay anjato ny isan'andro zany de any amin'ny 2,000 na 2,000 mahery isam-bolana ary mandray manao fandidina ihany koa zahay anjato ny isam-bolana zay total any amin'ny 1,000 ihany koa isan-taona ka eto Antananarivo moa ny foibenay ato san'izay no miasa ny fitsaboana maso rehetrarehetra zany ezanay ho tanterana ato daholo misy ny fizahana amin'ny alalan'ny exploration misy ny antsoina hoe OCT scanner ny traitement au laser ny angiographie ny champ visuel misy ato daholo zany ny optique montage na lunette ary misy ihany koa ny fandidina zany hoe ny asa zay tanteranay moa zany tsy mijanona ato amin'ny toeram-pitsaboana Institut de la Vision ihany fa misy ny programme antsoina hoe campagne de masse zay ijerenay maso ny olona any velany ka miara-miasa amin'ny fikambanana mijoro ara-dalàna zany hoe zay fikambanana mijoro ara-dalàna rehetrarehetra zany de afaka mandefa fangatana aty aminay dia alamina io zany fomba ahafana manatanteraka an'le programma fijerena maso anisan'izay ohatra ny fiara-miasa amin'ny fikambanana ampela mijoro vonina mahery izay taritiny PDG ny Pétinia misy fiara-miasa natao fijerena maso andre vehivavy be dia be ary ny fijerena maso zay ataonay na le campagne de masse any velany no mizara anankiroa le izy misy le hoe fijerena le aretin'le olona de misy mila fanafody izy na solomaso raha ohatra ka kaikaiky eto Antananarivo ihany sy ny manodidina raha mila fandidina moa le olona na ohatran'izany dia
alefa ty amin'ny institut de la vision. Fa misy fotoana kosa zahay amin'ny anaranay moa leo institut de la vision de Madagasikara de mijery maso manerana ny Madagasikara hatrany avaratra hatrany atsimo, mankany Antsinanana zay, mankany amin'ny faritany Toliara zay, mankany Andrefana, mankany Atsinanana, mijery maso raha mitoerana misy bloc opératoire dia mandidy. Ary amin'ireny toerana lavitra andrina reny, ohatra ny hoe Besalampy ohatra, fa tany zay mijery maso zay mandidy zay any, de misy fiara-miasa amin'ny compagnie mpitaterana anankiray antsoina hoe MAF, Madagascar Aviation Fellowship, zay isaorany BDB. Zareo zany no manatitra anay amin'le toerana, manatitra an'le ekipa, de miasa zay, de vita ny asa, de tonga anay izy makanay. Mahafinaritra ny fiara-miasa satria nafana nanampy an'ireo vahoaka zay any amin'ny toerana lavitra dia lavitra. Raha idirako sy iverenako ny eo amin'ny fitsaboana maso satria io zao no hetsika vao natao faraparany a, de jereo angerety fitaovana be de be ary mba enoiny ny fanazavan'ny dokotera. Ty salle ty zany no antsoina hoe salle d'exploration sady salle de traitement au laser. Zay zavatra anankiroa zany no atao. Raha mikasika ny traitement au laser zany de manana laser anankitelo zay. Ty anankiray ty antsoina hoe laser IAG, de ty anankiray ty antsoina hoe laser argon, de ty anankiray ty ny laser SLT. Samy manana ny asany izy ireo. Ty anankiray ty zany raha ohatra misy olona didina cataracte izy, vita ny opération cataracte, de any aoriana misy ny antsoina hoe cataracte secondaire ny forona, de tsy mila didina intsony fa ty any manadio anazy ray minitra fotsiny de fa voadio, tsy mila opérena intsony. Zany hoe important be mihitsy ty laser IAG ty. De tsy nanay misy olona tratrany hoe glaucome angle fermé, dia tsy maintsy atao iridotomie périphérique, zany ohatrany hoe terme scientifique be fa eto zany no anaovana traitement anazy. Zay zavatra anankiroa zany tena ampiasana n'ity laser IAG ty. Zany hoe fitaovana anankiray ampelantanany ampiasain'ny dokotera mpitsabo maso rehetrarehetra zany mila ty daholo. De ty indrindrandrindra ho an'ny olona diabétique satria fantatsika fa ny diabeta dia anisan'ny fahavalon'ny maso. De raha ohatra ny olona diabétique ka vita fanaraha-mason'ny dokotera maso ara-dalàna, ary rehefa fotoana ilany laser argon dia atao laser argon izy dia tsy atahorana ho jamba zay. Fa matoa ny olona anankiray jamba ny diabeta satria atao fotoana tokony nanaovana laser argon tsy natao, dia zay mitarika ny fahatsambana. Manavotra olona be de be tsy lazaiko hoe anarivony fa analiny mihitsy ty fitaovana anankiray ty. Dia ty anankiray ty moa laser SLT itretena glaucome. Tsy nanday mampanahirana lafo ny fanafodin'ny glaucome satria mampiasa goutte foana, dia ampiasaina ty laser ty izy mba hialana amin'izay goutte ampiasaina lava zay. De raha ohatra ka mijery eto sanantsika mahita ty anankiray ty angiographie numérique ty, zany hoe miteny hoe angio moa avy amin'ny hoe lalan-drà. Ty zany fitaovana anankiray mamoaka ny sarin'ny lalan-drà ao amin'ny maso, de hitany ao daholo hoe raha ohatra misy aretina zany le lalan-drà, misy vaky le lalan-drà, misy hémorragie le lalan-drà, de ty zany no mahita anazy. De rehefa io mivadika ato ndray tsika, ty antsoina hoe OCT, zany hoe raha ohatra ka antsorina zany de scanner, fa scanner spécial ho an'ny maso. Ny rétine zany tena jerena, zany hoe le couche le rétine zany avoakany en profondeur zany manomboka avy amin'ity couche superficielle hatrany amin'ny couche profonde indrindra, micromètre par micromètre dia avoakany ty le appareil anankiray ty. De amin'izay zany hoe ny olona anankiray zany raha vao miditra anatin'ity salle d'exploration ty zany, rehefa mivoaka avy ato zany farafaratsiny de tsy maintsy hita hoe inona ny aretina mahazo azy, de zay vao mandray fanapahan-kevitra na décision zany le dokotera hoe inona ny traitement na fitsaboana atao azy rehefa avy ao. Ty appareil ty zany ny anarany moa ny marina octopus, fanaovana champ visuel izy io. Ka ny champ visuel zany ahafahana mahita ohatra hoe mijery ohatran'izao zany le olona anankiray io,
atraiza ny fatra hitany satria misy ny olona mahita eo alohany eo ihany no hitany fa ny amin'ny sisiny de tsy hitany na misy ampany tsy hitany any ambony tsy hitany na ny ambany tsy hitany na misy faritra tsy hitany efa mijery miaraka ohatran'izao zany le maso anankiroa de ty appareil ty zany champ visuel automatisé izy ty eritrereto fa hoe ny mpanamory fiaramanidina rehetrarehetra na ny pilote rehetrarehetra aloha ny dirana ny am'le asa de tsy maintsy mandalo eto tsy maintsy manana champ visuel tsara izy ny olona anankiray zay vo afaka manamory fiaramanidina ary na efa amperinasa zay izy de tsy maintsy miverimberina foana jerena hoe ahoana ny fahitany tsy maintsy miverimberina eto foana satria raha vao misy anomalie na misy tsy fetezany zany eo am'le fivelarany fahitany de tsy afaka ny miasa izy tsy afaka ny manamory fiaramanidina ary tsy ny mpanamory fiaramanidina ihany mandalo eto fa be deabe zao ny société tena hoe miexige mihitsy ary tokony exigena le izy na reny mpitondra camion sy ny engin reny tokony manana champ visuel tsara mba iovana mba tsy hisiny hoe accident rehefa eo amperinasa zay zany ny asan'ity machine anankiray ty important be mihitsy izy ty tena ilaina be eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fahasalamany maso sady ataty ho an'ny bloc opératoire zany ty zany hoe etsany le patient miandry le tourny opération de eto koa zany le afany no miandry de avetsany le patient de miditra atao amin'ny salle atsain'ny fiomanana atsainy fampitanjonan'le patient dia mbola salle fiomanana ihany ato préparation anesthésie de zay vo miditra arakaraka ny typiny opération zay atao na izy manao grande chirurgie ato ny miditra na izy manao petite chirurgie de ato no miditra fa salle de petite chirurgie arakaraka ny hoe inona ny opération atao anazy raha vao tsotsotra izy de ato fa rehefa grande chirurgie izy dia zay vao miditra atontsy anankiray bonjour ty zany salle de grande chirurgie table d'opération microscope machine fanaovana opération daholo reo dia atsambady ato moa ny toerana fisasana vitera l'opération salle de stérilisation ato manao stérilisation de matériel raha vao ampiasaina ato izy de zay fa avy niasa zany de alefa ato ny anankiray azy diovina de rehefa vio izy de lefa ato stérilisé de avy ato izy mivoaka rehefa vio atao atsy zay zany no circuit amty le bloc opératoire zany eo de fa zay vao miratra masotsika hay tena ilaina kay amin'ny fikolokoloana an'izany maso zany tsy endrasana ho jamba kay ty masotsika ty jerentsika manokana ny hoe hijanona treo am'izay fizahana maso hoe fikarakarany andeha koa zao ny fajerenany nify raha tsy efa marary a de tsy amin'ny olona hoe io nify io ny mila kojakojaina fa rehefa marary ny nify a zay izy vao miazakazaka hoe maty andriamanitra ao fa marary mafy zany nifiko zany dikan'izay keo de efa kolokoloana koa ny apela mijoro a am'izay fikarakarany ny nify ihany ko izay tsy ao misehatra anatiny ihany rehetra no ikolokoloana zany apela mijoro zany fa homanina koa ny apela mijoro zany hoe tsy za koa roany lafatra tsy za fanapegana fa za kosa mametraka tsara hoe ilaina koa ny apela mijoro metsiketsika
etsiketsika satria rehefa mitady vola mahazo vola de natao etsiketsehana zany natao anatsarana ny tena manokana aloha ary anatsarana ny ankohonana ihany ko de akoatran'izay a tsy mibanjana fotsiny ko ny ampelamijoro hoe ho an'ny tena sy no an'ny akonandrery fa miray amin'ny fokotany a isan-karazany a mitafa miresaka mitady ny anatsarana ny isam-pokotany ary tia ny azadino mahafinaritra ny ampelamijoro rehefa miaraka ny ampelamijoro de tena mahafinaritra mihitsy zany hoe tsy natao hiasa foana zany ny apela fa natao koa hifalifaly de jereo nge zato zay mifalifaly miara manao sakafo zay de miara mihinana de miara falifaly zay le hoe falifaly ary azadino fa ny ampelamijoro tsy atao Tananarivo rery any amin'ny faritry Bezanjano any a de mihitatra amin'iny iny Moramanga trany Tomasina trany metsinanana rehetra any efa misy mpiandraikitra manokana misy le atao hoe présidenteny any a misy le atao hoe chef d'antenne ny any a de reny no mikolokolo manaraka n'ilay boky zay efa niteneninay a ho an'ny apela misy koa ny any amin'ny fariparty any avaratra Andego any ko de efa feno any Andapa any Voemara any fa misy apela mitsangana any ary efa may de may mihitsy ny hoe inona mbola tokony azo atao anatsarana ny ampelamijoro de miasa mandray ireo fanohanana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo tatsa ny fampiofanana akoatran'izay ny fizarana ny masomboly ny fizarana ny zesika sy ny sisa ary tsy adino am'izany ko ny zanak'akoho zay efa fahita ary fanoanay eo amin'ny sehatra ny fivelomana araka ny efa niteneniko teo de miasa mafy ny apela ary nafinaritra be satria firaisakina aloha misy firaisakina tena mahafinaritra mihitsiny de ny fanakalozana ny zava-misy any amin'ny faritra ray amena ty amin'ny faritra ray satria araky ny teneniko de national ny ampelamijoro andeha nge mekohatra nareo hoe jereo atao tsara ny reto trondro de oetin'ny apela avany amin'ny alaotra izy no mikolokolo azy izy no mikarakara azy de oetiny hovidina Tananarivo fa misy commande lakotsiny le teny vahiny fa misy commande ataony avatia Tananarivo de eo ihany ko ny tantely ohatra zao hoe Port Berger manana tantely any amin'ny 400 tavoangy de itadiavana lalam-barotra koa iny tantely iny zany hoe mifanakalo ihany ko hoe manafatra ny Tananarivo fa hoana zany tantelynareo any Port Berger zany manazava ny tantely evany tantely vao mivoaka avy amin'ny vonona palissandre ny nanamboarany tantely azy hafa mihitsy ke le fifankatiavana ao tena mahafinaritra be mihitsy hafa mihitsy le izy de ao ny sakamalao ao ny tongolo tsy voatery dozo nareo de nareo ray groupe ampelamijoro ihany zany mahazo misehatra an'izany tsy zay rery ihany fa raha mahalinanao ny tadiny zavatra rehetra zilainao de zany ny ampelamijoro misy avokoa ary ao anatin'izay ataon'ny ampelamijoro misy zay de iteraka fidiram-bola ho an'ny andaniny ho an'ny akilany raha tambatra sy fitinina zany rehetrarehetra zany de fikaroana ny tsara fikaroana mety fikaroana any zavatra tokony atao rehetra eo amin'ny fikolokoloana ny vehivavy ny ankizy de raha izany rehetra zany notanteraka de raha izany rehetra zany natao ezaka de fantatra fahita fa androso araky ny tokony izy ny asa rehetra zay endreketan'ny ampelamijoro amin'ny sehatra ny fahasalamana amin'ny sehatra ny fitatiavam-bola amin'ny sehatra ny fikolokoloana ny ankohonana sy fikolokoloana ny fokotany sy miaraka mandray anjara amin'ireny rehetrarehetra reny ary tsy hoajanona koa ny tanora satria hiditra eo amin'ny sehatra ny fifaninanana manao baolina zany zay manao football ny apela de ho hitanareo angendray amin'ny fivoarana
amin'ny fanaovan'ny vehivavy football satria tena manao an'izany foty zany mihitsy ny vehivavy ary tsy mampino mihitsy a de hitanareo indray ingeny fivoarana atao am'izany